sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fasisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapan'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagnier. Andriamanitra ao amin'ny toerany masina, mampiditra ny olona ao an-tragnony, magnomia hery sy tanjaka ny vahoakany. Salamo 7:7. Isoragna mandrakarivanao zay tsy masaraka ary tsy mafoe anety onjapeo radio mamitsika jiaby ity. Arabegna antsika tratran'ity alahady 7 tsotra mandavantaogno. Alahady andalignam-pinoagna agnatin'ny taogno atsika riava malala. Ka agnatin'izagny amezan'ny eglizy loa hevitry hoentintsika hodinigny ho fakifakegny mandritra ity herignandra ity dia ny hoe mety ny mahafoy izay tsara azahoagna ny tsara kokoa. Ampianarin'ny eglizy ary entanin'ny eglizy atsika amin'izagny fagnanaovansoa zegny ary ny razambentsika koa efa nampianatra atsika hoe ny soa atao levenam-bola. Inganika tsika tsaraikaraika ny fagnahy masin'Andriamanitra samby agnatanteraka ny fanaovansoa izay. Oregnitsika amin'ny tenin'Andriamanitra samy fampianarana entin'ny archevêque Monseigneur Benjamin Marc Caramarson ho atsika ny fampianaran'ny eglizy amin'ity alahady 7 tsotra mandavantaogno ity. Ndao ary tandresantsika ireo tenin'Andriamanitra ireo. Boky voalohan'ny mpanjaka. Tamin'izany andro izany, ny tompo niseho tamin'ny Salomona tamin'ny nofy, no ny alina tany Gabona. Ka hoy Andriamanitra taminy, angatao izay tianao homeko anao, ary hoy Salomona, ry tompo Andriamanitra, efa nampanjaka ny mpanomponao handimby an'i Davida raiko ianao. Izaho anefa dia mbola tovolahy tanora kely, tsy mahay mitondra tena. Ary ny mpanomponao dia eo afovoan'ny vahoakanao, izay nofidinao, vahoaka be debe tsy azo vinavinaina ny abetsahany. Tsy tamboisaina fa maro be loatra. Koa saina mahiratra no omeo ny mpanomponao, hitsarako ny vahoakanao, hanavahako ny soa sy ny ratsy. Fa iza moa no hahay tsara zao vahoakanao maro be zao? Nankasitrany tompony nangatahany Salomona izany zavatra izany taminy. Ka hoy Andriamanitra taminy,
no ianao nangataka izany zavatra izany ka tsy nangataka andro maro ho anao sy tsy nangataka harena ho anao ary tsy nangataka ny hain'ny fahavalonao ho anao fa ny saina no nangatainao ho anao mba hitsara araka ny rariny dia indro tanterahiko ny teninao fa homeko saina hendry sy mahiratra ianao ka ny olona talohanao tsy nisy toanao ary tsy hisy toanao ny olona hitsangana ato aorianao izany ary ny tenin'ny tompo isaorana ny Andriamanitra. Oy Kristi tsy zay miantso hoe tompoko tompoko no tena mpianatro fairamana tanteraka ny sitrapony radio zay any andanitra zay any andanitra fairamana tanteraka ny sitrapony radio zay any andanitra zay any andanitra nyansana ny saina fofanahito mamariro atran'ilay tompoko ny fitsipika ho tanterahito imenao iverino atsoriko kamonjenao maritompoko utane makurena marana ayana silavitani tompoko marina tukuni didinau tenina marini fikiramu Ipamatinena dimre fanatu Laifana marana mamuzana Benau inaumana Uderanya no irabiayana Sanaganu layana sifyailana Ramitu nanayana nisitagau Ui Kristi tizay miantso hoe Tompoku tompoku no tena mpianatro fairamana tanteraka ny sitrapony radio zay any andanitra zay any andanitra fairamana tanteraka ny sitrapony radio zay any andanitra zay any andanitra. Taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, fantatsika koa fa ny zavatra rehetra dia entin'Andriamanitra hahasoa izay tia azy, dia ireo antso araka ny fandaharany. Satria izay fantany raha teo no tendreny, hitovy endrika amin'ny zanany koa, mba ho lahy matoa amin'ny raha lahy maro izy. Ary izay no tendreny no nantsoeny koa, izay nantsoeny no hamarininy koa. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina nosoratan'ny masinda Matio ao amin'ny toko 17. Tamin'izegny andra zegny, i Jesosy nanao tamin'ny vahoaka hoe ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny rakitry na fenigny tanan-tsaha izay hitan'olo anankiray
ka nafenony tao ihany aloha dia lasa tamin'ny karavoagna izy nivarotro izay rehetra mety ho fanagnany ary nividy io saha io. Ny fanjakany lanitra dia tahaka ny mpandranto mitady voangy tsara ary noho nahita anankiray be vidy izy dia lasa nivarotro ny fanagnany rehetra ka nividy azy. Ny fanjakany lanitra dia tahaka ny arato nalatsaka tagny agnaty ranomasiny ka nagnangony ireo karazana hazan-drano rehetra izao. Rehefa feno izy dia nosarina hoeny amoron-drano ka nipetraka ny olona nifantigny ny tsara ataony ao ankarona fa ny ratsy kosa nariany. Dia tahaka izany koa ramby amin'ny fahataperan'izao tontolo izao. Ivoaka ny anjely agnavaka ny ratsy fagnahy isaraka amin'ny mary ka nipy azy agny amin'ny miretry agny no isy fitomagnegna sy fikotroanify. Efa azonareo va izany? Hoy izy roa taminy hoe eny. Dia nanampiteny indray izy nanao hoe koa ny mpanoradalagna rehetra izay naharay tsara ny amin'ny fanjakany lanitra ary dia tahaka ny raim-pianakaviagna izay mamoaka zavabaovao sy tranegny avy amin'ny fitoerany rakiny. Izany ary ny teniny Tompo dia raneo anao ry Kristy. Ry kristianina havana mitoy hatrany ny fampianaran'i Jesoa mikasika ny fanoharana momba ny fanjakan'Andriamanitra ary araka ny lazaisika ireny fanoharana ireny dia mampisongadina ihany koa ny toetra tsara ananana ka tamin'ny alahady lasa teo alahady 4 mandavataona dia nasongadina fa mila faharetana izay fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra izay ary ny toetra n'Andriamanitra izay mifangaro tokoa moa ny aidrasy sy ny voasara ka raha tisika andresy ny voasara dia sy maintsy mifikitra amin'ny Andriamanitra isika ary zany hoe sy maintsy manana safidy mazava ka izay safidy mazava izay no mahatonga sika etany ny fanahy masina izoro ho Kristy mpiarabelona amin'olona ka izay indrindra ry kristianina hava malala amin'izao alahady 17 mandavataona izao ny fivelomansika an'izay maha kristianina sika ny mahavavolombelona sika eo anivon'ny fiarahamonina izay ka mahatonga sika ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina sika dia mitaky safidy matotra ho isika ary sy afaka isafidy sika raha sy mazava izay safidianana ka izay fahazavan'ny safidianana zay dia vokatry ny fahendrena zany hoe fahendrena mitondra amin'ny fivelarana ny maha olona manontolo sy ny olona manontolo satria izay ny tena fahendrena marina dia ampivelatra ny maha olona manontolo sy ny olon-drehetra ary zay no nahatonga ny razasika ilaza hoe ny fanahy ny maha olona satria io fanahy io no fahendrena ka ny fahendrena dia siza fa i Kristy ary dia mitaky safidy avy amintsika izay satria sekeny zao tontolo izao izay fahendren'i Kristy izay ka ao amin'ny vaky teny telo zay arosiny eglizy amintsika amin'izao alahady 17 mandavataona izao dia ambarany ireo vaky teny fa ilay fahendrena dia fanomezan'Andriamanitra sy lovon'ny fanahy masina ka mila angatahana
bataina izay fanahy masina izay, mila alalinina ny izay fanahy masina izay ary vokatry ny finoana izay. Ka izay no mahatonga antsika mamerimberina fa izao mandavataona zao no fotoana fandalinana ny finoana, famenoana ny sazoa faharoa, fa averimberitsika nefa fa sy misaraka ireo sazoa saota ny siny enina tsy maintsy fenoana raha tiatsika ahazo nyzay hoe Kristy mpiarabelona izay sika, ahatonga sika tokoa eo ve missionnaire vita batemy ka iraina hitondra ozary tabernakla vaovao anorina ETA, anorina fanjakan'Andriamanitra, ahatonga sika o generation mpanorina isika. Ka izao zava-misy enantsika izao indrindra miatrika nyty korontana virus isika fa sy korana virus isony, satria de maro ny zavatra korotaniny dia aoka sika asapa fa sy ny lojikan'izao tontolo zao no ahafahasika manana n'izay fahendrena zay, ka hatonga sika eo ve missionnaire fa ny lojikan'i Jesosy isika, zany hoe ny fahendren'i Jesosy. Noho izany izao andro sika izao dia mitaky tokoa safidy matotra, ary io ny fotom-pampianarana amin'izao Alahady fa 17 izao. Ary zay no averimberitsika rehefa manao ny fekempinoana isika, okasio enti-pahazarana fosiny tsika manao an'izay fekempinoana izay, fa io fekempinoana io dia manambara izay safidy izay, ka ny lojikin'i Jesosy no manentana ny fiainantsika, ka ny fahendren'i Jesosy tokoa no mitarika ny fiainantsika. Amin'izao vanim-potoana sarotra izao indrindra ary no sy maintsy mipetraka tsara io safidy io. Nahasapan'izany ny mpanjaka enitsika amin'ny vakiteny voalohany dia ny mpanjaka Salomon, fa ny faharatantsaina sy ny fahendrena tena izy no niriny, ary fantatrany fa ao amin'Andriamanitra irery ihany no azo anivozana zay, sy vokatry ny herisaina na vokatry ny besaina na vokatry ny fahaizana izay, na vokatry ny arena, na dia miavosa aza ny arena, nanan-karena i Salomona tamin'izay. Ka ny tena rena marina dia sapany fa ny fahendrena, satria io fahendrena io manampy ny olona anana ny fivelarana maha-olona manontolo sy ny olon-drehetra araky ny voalaza sika iteo. Zay ny tantaran'ny Salomona zanaky Davida mpanjaka, ary fantatry ny mpianatra amin'ny sekoly katolika fa ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy maro. Marina sy ny lazan'izany i Salomona fa vokatry n'izay fahendrena ao amin'izay no nahasapany, fa ny tena arena dia ny arena raha mamokatra ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Sy misy arena sarobidy raha tsy Kristy. Izy irery no ahitana ireo fepetra rehetra voalaza teo, sambatra tokoa ary izay niona aminy sy ny fanena taminy, satria araky ny voalazany ao amin'ny evanjely ahita ilay voangy sarobidy. Io voangy sarobidy io no niriny Salomona sy ny kasainy, ary araky ny voalazany Jesosy aza dia no ny fahendren'ny Salomona dia maro, na dia ny mpanjaka avy any antsinanana aza niazakazaka namonjy azy antany ny momba ny fahendrena marina. Arak'izany ary dia afaka ny lomano tao anatin'izay fahendrena izay i Salomona, satria natoky an'Andriamanitra izy, ary rehefa misaraka amin'Andriamanitra dia potika ny fiainan'ny Salomona. Fantatry ireo mahafantatra ny tantaran'ny Baiboly zany. Ka izay indrindra fampianarana ho asika zany, fampianarana
ho an'ny mpitondra vahoaka fampianarana ao antsika sirairay avy fa isika tsiraikiraiky sy maintsy mitondra ny fiainantsika mba izotra amin'ny tena lalana ahitana ny fivelarana ny maholona sy ny olona manontolo izany. Sampany Salomona izay fa sy mandeha ho azy izay fikatsahana ny fivelarana ny maholona manontolo sy ny olona rehetra izay fa mila ny fahendren'Andriamanitra ka hoy izy ao amin'ny vakiteny voalohany: ary ankehitriny ry Tompo Andriamanitra efa nampanjakany ny mpanomponao andimby an'i Davida raiko ianao, izao anefa dia mbola tovolahy tanora kely sy mahay mitondra tena, ary ny mpanomponao teo afovoan'ny vahoakanao izay nofidinao vahoaka be dehibe sy azo vinavinaina ny abetsahany sy tambo isaina fa maro be loatra, koa saina mahiratra nomeo ny mpanomponao. Isarako ny vahoakanao, anavahako ny soa sy ny rasy, fa iza moa no ahay mitsara izao vahoaka marobe izao. Zay tokoa ry kristianina havana amin'izao andro sika zao sy ny zava-misy etrehan'ny firenensika dia aoka isika voalohany indrindra araky ny efa naverimberina araky ny afatry ny masindahy Paoly amin'ny Timote, aoka isika hivavaka ho an'ny manam-pahefana ho an'ny mpitondra mba anana an'izay saina mahiratra zay ka ahay anavaka tokoa ny soany sy ny rasy ary hitondra ny vahoaka amin'ny fivelaran'ny maholona manontolo sy ny olon-drehetra. Engany ny mpitondra antsika tokoa asapa izany rehetra zany tahaka ny Salomona fa izao zava-misy henantsika izao dia mila fahendrena koa mivavahary sika mba hanana an'izany toetra izany ny mpitondra sika isaky sokaziny, na eo anivon'ny eglizy, na eo anivon'ny fiarahamonina, na eo anivon'ny firenena. Sarovy anefa ry kristianina havana araky ny lazaisika teo, mitaky safidy izany rehetra izany satria maro ny fakapanahy mety isitona antsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro. Voalaza sika teo ny tantaran'ny Salomona ary vono fakapanahy izy dia nanjary ny saraka amin'Andriamanitra dia fantatra sika ny vokatry nyzay avonavona sy ny feverina mahavita tena izay ka nisy vokadrasiny teo amin'ny firenena. Araky ny evanjely zay noranesika teo koa dia oka sy maintsy vonona afoy isika avelatsika na dia izay everatsika ho sara aza sy sarobidy eo amintsika, aoka isika raha te hahazo an'izay fahendrena marina zay, te hahazo ny tena arena marina dia aoka azoto hosay afoy isika ary zay fahafoizana zay no mampibaribary ny tena fitiavana marina. Raha tia tanindrazana isika dia tsy maintsy manana fahafoizana fa sy vonona anangona fosiny indrisy anefa fakapanahy eo amin'isika izay. Ny fanjakan'ny lanitra hoy Jesoa ao amin'ny evanjely zany hoe sy iza io fanjakan'ny lanitra io fa isika siraikiraiky ny fiarahamonina sika, ny eglizy, ny fiainansika siraikiraiky miatrika an'izao andro sarotra izao. Dia hoy Jesoa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny rakitra na fenina teny an-tsaha sy hitan'ny olona ka lasa tamin'ny aravoana izy nivarotra n'izay mety ananany mba ho afaka hividy an'io saha io, namidiny ny fananany. Zany hoe nahafoy izy ary zay fahafoizana izay no ahafahasika mahita ny tena harena dia Jesoa. Raha te hikotra amin'i Jesoa marina tokoa isika, raha te hiona amin'i Jesoa ary raha te hiova ka te hampiovan'ny hafa dia sy maintsy afoy isika zay rehetra mamatopatotra sika ary izay no ambarany ny fanambadiana ny sakramentan'ny mariazy ary zay no ambaran'ny voady, zay no ambaran'ny fanamasinana. Zany hoe tokapilana ka i Kristy ho an'izay manao voady, i Kristy ho an'izay pretra ary ny vadiny ho an'izay manambady. Ny akoatran'izay
dia manakorotana ny fiainansika tahaka nyity korontana virus ity araky ny resika ary mino aho fa tsapasika mila safidy izany rehetra zany sy hoe rasy ranona sy ranona na rasy reto sy reto fa rehefa mifanena amin'ny tena arena isika raha mifanozo amin'ny tena arena isika de io arena io no kasaina ary fikirana ary de zay no asarobidy ny fiaina fa raha nao mitodika esitseroa raha nao mitady isabaka dia fantatra sika fa mety varingarina isika ka sy ho tafita ka araky ny voalaza sika sy ho tafita amin'ny tena fiainana isika arak'izay voalaza zay ary dia aoka asapa isika fa afa ny soatoavina sotra ary afa ny soatoavina kristianina ihany koa arak'izay voalaza zay soatoavina ny soatoavina sotra io amin'ny fiainansika andavanandro ambara ny zao ny fiainana andavanandro na ny tontolo ny mahazatra asika raha fahendreny izy fa sy feno fa i Kristy ny soatoavina feno ka izay no mahatonga asika milaza hoe soatoavina kristianina somamby samby ihany araky ny hira mahazatra asika ny fahendreny ny razana azy marina feno fahendreny izy ireo fantatra asika zany ohatra ny fihavanana ohatra dia feno tanteraka io ao am' Jesoa ary zay ny mahasarobidy an' Jesoa satria feno tanteraka zay soa rehetra ao aminy ary io no arena lehibe indrindra ry kristianina havana ry tanora zandry malala mitodika aminareo manokanao mila manao safidy matotra isika raha te hanorina zavatra sarobidy amin'ny fiainana ko mahay zary misafidy ny tena rakitra sara aza misalasala mahafoy aza misalasala mivarotra mahafoy an'izay sarobidy indrindra aminao amintsika izany de midika hoe fahafoizana ho an'Andriamanitra mba azahoasika ny tena fahasoavana marina de Jesoa lay rakitra sarobidy sy hoe zay mahafoy tokoa no resy zay manko no matetika ao an-tsaisika zay mahafoy resy eto dia mifamadika izy tsy araky ny lojikan'izao tontolo zao isika fa araky ny lojikin'Andriamanitra izay mahafoy ny ainy no mahavovonzy azy fantatra sika izay ka raha mahazo any Kristy isika dia mahazo ny arena sarobidy ary dia miova ny fiainansika ary ampiova ny hafa maro ny fanoharana mikasika ny fanjakany lanitra ary anisan'izany zay norenesika teo maromaro izy ka ny tena sarobidy de zay hoe sy mainsy misy safidy rehefa misy resaka safidy de sy mainsy misy afoizina ka izany indrindra no azo amtinana izay voalazan'i Jesoa teo sy hisy tokoa ny safidy raha sy misy ny fahafoizana sy afaka misabaka isika ho isika raha te hiditra amin'ny fanjakany lanitra raha eny de eny rehefa sia de sia ny ankoatra izay ho Jesoa de hevitra ny demony mampianatra sika i Jesoa mba hazava sara ny safiditsika ary rehefa mazava ny safiditsika na dia araky ny fampianarana tamin'ny alahady lasa teo aza mifangaro ny aidrasy sy ny voasara dia fataro fa sy mainsy ny voasara no misongadina ho izy ary dia odorana ireo aidrasy ary anisan'izany ity korontana virus ity afaka natanteraky zany sika raha manaraka sara ny fampianaran'ny Masindahy-Paoly ao amin'ny vaky teny faharoa ho indrindra i Masindahy-Paoly amintsika fantatsika koa fa ny zavatra rehetra de entin'Andriamanitra ahasoa zay ty azy de reo voanso araky ny fandahara satria zay fantany raha teo no nitendreny itovy endrika amin'ny zanany koa mba olay matoa amin'ny olona maro izy ary zay nitendreny no nansoiny koa ary zay nansoiny no amarininy ary zay no amarininy no nomeny ny voninahitra fanantenana lehibe ho asika izany araky ny lazaisika teo ho an'izao tontolo zao zay mahafoy de tahaka ny olona resy fa ao amin'ny
lôzikany Jesoa dia izay ny tena fahendrena satria mahazo ny tena fiainana. Raha isika zany mahay mikolokolo ireo talentan'Andriamanitra ireo ka mahafoy azy ozara isika amin'ireo manodidina asika dia araky ny fampianaran'ny papa matetika de zary pampivondrona isika, mpanorina isika, mpanorina tetezana hoe papa tetezana ifanasoavany be sy ny maro, ifampisimbinana ananasika an'izay hoe solidarité zay ka am'izay ifanasoa tokoa isika ao anatin'ny fifampisimbinana ary mifarimana hiady ity fahavalo sy hitamaso ity. Ry Jesoa zokinay io engany izahay ho vonina avoy nyzay rehetra sy mifanaraka amin'ny sitrakao kanefa mahasarika anay matetika ireo no ahitra azy ka oka izay ho takan'ilay ao amin'ny evanjely vonina avoy ampitiavana ny tena vatosoa sarobidy zay mety ifikiranay ka atolotray manontolo ho anao fa ianao no tena sambarana, ianao no tena arena ka raha manana anao zahay dia afaka manorina tontolo iainana vaovao ka ho voakolokolo tsara ireo zavaboary ka am'izay anorina tontolo-piainana anjakana ny rariny sy ny hisiny ao anatin'ny fihavanana marina ampanjakana ny soatoavina kristianina ikasaka ny soiombonana ampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra ary am'izay koa izahay dia anorina tontolo-pinoana zay ahatonga anay hitodika any amin'ray sy anome voninahitra azy amin'ny ataonay rehetra sy amin'izay rehetra manodidina anay. Sy izahay no nifidy anao fa ianao no nifidy anay ka mba ho ny fahasoavanao mandrakariva ary zahay mba ho mendrika anao ny fiainanay andavanandro ka zary EOV missionnaire tabernacle velona izay manorina ETA ka zary génération mpanorina tokoa. Aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsy isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy evitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.